Farana ny herinandro ty samy niatrika zavatra maro sika tao anatin'izay fotoana izay. Mety navesatra ho anao ny niatrika ny asa, mety mafy ihany koa ny fifandonana teo amin'ny tao an-tokantrano angamba, mety ihany koa nisy ireo tebotebo izay natrehana teo amin'ny ady isan-karazany. Ankehitriny dia hiditra ao anatin'ny fiafaran'ny herinandro ianao. Tian'Andriamanitra ianao mba homena fitsarana, fotoana manokana ahafahanao mahazo fifaliana sy fiadanana. Misy teny ampitaina aminao androany ao amin'ny Salamo 107, fakitsika amin'ny Baiboly dika teny katolika izany. Izao no teny ampitaina aminao, iriko mba ho raisinao sy ho tazominao ao am-ponao ary ho ataonao filamatra mandritra izao faran'ny herinandro izao. Mitoeram-pahanginana eo anatrehany ave ary manantena azy. Aza tezitra noho ny amin'izay ambinina manakaiky anao eo, fa ny olona dia mahomby mandrakariva amin'ny tetikadiny. Ho anao, enkino Andriamanitra, atao fitsara ho anao izy manomboka androany raha pitso, ary rehefa hiditra amin'ny asa vaovao indray ianao dia azo hery hoentinao manatanteraka izany. Andeha hivavaka isika ho anao, ho antsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao. Hivavaka isika eto. Tompo, misaotra noho ny nahafahanay mifampahery-toy izao, mangataka ny tenako hitsinjovanao izay rehetra mandre izao fotoana manokana izao. Hitahinao azy ka raha hiditra amin'izao fiafaran'ny herinandro izao izy, dia hanam-pitsarana eo aminao ary hanam-piadanam-po, ka afaka hiatrika indray ireo adidy rehefa avy miala sasatra. Momba ny fiainany, mitahiny tokantranony, ny hoaviny manontolo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mametraka ny mandram-piona aminao indray.